Ny eo anivon'ny fahasiranana indray kosa dia nahatratra 770 miliara ariary ny vola niditra tamin'ny fahasiranana hatramin'ny faran'ny volana Jolay lasa teo raha ny voalazan'ny Italia General ny fahasiranana. Sikaritra raha ny voalazany hatrany fa nisy fienana ireo entana niditra nanomboka ny volana Jona lasa teo. Fanazavana misimisy kokoa ary. Volana septembre zay dia organisé conférence internationale sur les guichets uniques zay tsona ny firenena maro zany avy any ivelany nandeha anatrika an'io le conférence io 16, 17 et 18 juillet septembre lay conférence raha ny hoe resaka indray moa fantatra ihany fa rehefa miresaka fahasiranana dia vola miditra zay raha ny resaka vola miditra zany dia 496 milliards hatramin'ny fin juin no tafiditra sur une prévision de 635 milliards zany hoe 78% zany ny réalisation par rapport amin'ny prévision. Tsara fantatra nefa fa misy 143 milliards d'ariary ny TPP na taxe sur les produits pétroliers zany tsy tafiditra ka raha ohatra ka ampinan'io dia lasa 639 milliards zany no tokony recette ho vitanay zany hoe 101% ny prévision. Zany tsy dia ratsy loatra akory ny somary olana kely tsy dia fantatra loatra fa mbola manao analyse zay amin'izy manomboka volana Jona ohatra ny miena zany ny entana miditra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mbola mijery zay hoe le fifidianana ve sa zavatra inona no mahatonga an'izay fa somary miena izy.